mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Rabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity fifaliana anay hatrany ihany koa ny zaranten'Andriamanitra antsika tsirairay avy alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Andriamanitra hitsara ny azon-danitro mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitahiana sy amin'ny fitantananao anay, misaotra anao indray mbola manome tompo-toana ao anay ahafahana mandenga ny teninao, mangataka aminao mba hiasa ao anatinay ka tonga anay andrisika anay io amin'ny fitadiavana amin'ny fahamarinana aminao izany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ady tany an-danitra. Ny Apokalipsy toko 12 andininy 7 sy ny 8 dia tena milaza mahitsy mahakasika ny ady tany an-danitra. Hoy izy hoe ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazela ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ireo andinindreo dia manoritsoritra ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Niady tamin'i Kristy Satana sy ny anjeliny ka noroahana tsy ho any an-danitra no farany. Ohatrany hoe hafahafa ny mahita hoe any amin'ny toerana tonga lafatra tahaka ny lanitra no hipoahana ady izany. Nahoana ary no niseho izany? Namorona anjely ratsy izay nanomboka n'io ady io ve izany ilay Andriamanitra fitiavana? Nanana kilema mahafaty izay nandrisika mikomy ve io anjely io? Manazava tsara ny andohan'ny ratsy ny Baiboly, manala sarona ny zava-misy eo amin'ilay ady fanaovany tsara sy ny ratsy izany. Tsy namorona devoly Andriamanitra, namorona voary feno famirapiratana, manjelanjelatra tsoina hoe Lucifer izy, tonga lafatra ny namoronana n'io anjely io. Tao anatin'izany fahatanteran'izany no ny fananany ny fahafaha misafidy fitsipika fototry ny fitondran'Andriamanitra izay mandeha araky ny fitiavana fa tsy amin'ny fanerena. Tao amin'ny Lucifer tany an-danitra no ny andohan'ny ota. Tsy misy fanazavana ara-lôjika ny amin'ny namelan'io anjely tonga lafatra io ny avinavina sy ny fialonana hamaky tao am-pony ka ho tonga fikomiana hampahary azy. Nireny Lucifer ho an-tena n'ilay voary ny foronina ny fiankofana izay any-mpamorona irery ihany. Niezaka ny androbaka ny seza fiandrian'Andriamanitra izy tamin'ny fisalasalana ny amin'ny fahefan'Andriamanitra dia nahatonga ady tany an-danitra ny fikomiana. Na dia nandefitra fotoana ela tamin'ny Lucifer azy Andriamanitra dia tsy afaka namela azy animan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fikomiana nataony. Talao tamin'ny Lucifer ny filan-kevitra ny lanitra, naseho ny zanak'Andriamanitra azy ny fiala-beazan'ny mpamorona, ny fahatsarany, ny fahamarinana, eo ihany koa ny fahamasinan'ny lalàny sy ny tsy fiovany. Andriamanitra mihitsy no efa nampitoetra ny filaminan'ny lanitra ary raha miala amin'izany Lucifer dia nalabaraka ny mpanao azy sy ahatonga fandringanana ihany koa ho an'ny tenany. Ny fampitandremana nomena tamin'ny mpitiavana, ny famindram-po tsy talany nomena azy ihany koa dia vao maika nefa izany nampirongatra toe-tsaina fanoherana ho azy. Tsara ny alalantsika an'izany tantara izany
tantara nisy tena amin'ny ady tany an-danitra satria mbola ao anatin'ny ady isika dia tsara fatatsika ny atomboan'ny ady sy ny antony ary ny rina dia satria tsy maintsy isafidy isika na hiandany aminy na amin'ilay mpamorona dia riko ianao hitany amin'ilay mpamorona. Amen. Vavaka isika ry rainay tsara ny an-danitra mbola misaotra anao zay amin'ny teninao zay nomesinay an'io mampatsiahanay indray ny zava-misy tany am-piandohany manamarika ihany koa fa tena Andriamanitra fitiavana ianao fa nomenao safidy zay mampianaro izahay Tompo hayanao safidy tsara dia ny andany aminao satria ianao efa nanavitra anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.